masulu Rajuel na fumantulu Anji Rajuelina Simi alamosa Zareu lepe tagalamen na riamanden sanya anden Vita suan lalam Fatas fa Yengi de binat yana na rewim Vita tamba Fan vita hinan dia mams Tuga suan tituar na bala Vau yar dansen paritin tuga nau Kwanu ishay Nitao kung sa kaget Misul tegan fawakan distrik na bala Vau mantun Nandra imadan nere pada Nandra imadan nere tasan Fai di de rauja baf land Dia tundan tene tua Fanga istapunga wangan nena kap Fam sul tegan distrik na bala Vau tegan kap tundan tarot wan dia matua Hufluwa Fai nera hap Tunga suam ti tuar na bala Vau ti Fanga persaya dia matua hufluwa dia Kita nawar sampai nawar tuan Niftia panawa na bala Vau Niftia panawa bala Vau nau Distrik itu Fan makasita Fanga persaya Tasa taula Fatas nawa kabatuan Finiura tua família shawati Fan furlan na bala Fat fulu Kami na siya bifulu Tai tamasunaw Fan tiap naw Andi mo tua hufluwa Mula mameta Ufit ko isarap naw Distriga na bala Fawantu Kami na siya bifulu Kwa matukumana nga naw Andi mo tua hufluwa Dita na umasto Fawo kamar pesaw Makasita ka Andi mo tua hufluwa Dia mula mameta kanau Hitunda Amni mandamangara ka Di distrik amantunti Bai tuisan faman suano Ituisan fa dia palemna Sa infamisyato ka nakastana O diba tufluwa Sultano nau Ntema Sultana niya tumantuno Ula fa fana pa Sa tisu ka tangan Sa aras na tangan ni haf Sul punasir ni tawan Sa Sultano Sa tau tumka dia
Hetun fukunun dai madan mantun sutana nau. Ang mish laba. Mahandan dan tiap jalla bakas fatan ne. Mereka tiba fauti tum sena wajah batu flua. Sama percaya dia batu flua dia. Tim iste. Hatun sekolah kita ti. Tema nang ngaran ti. Ita ti ta fli ta putre. Ya tun senau ta te de motu flua. Ita nau. Sa hone tangan ulo ko sa ras ng tangan ni Hafa. Mala siya. Matuga mahlata. Siya na tuplaya. Siya na tupfar. Hasi ko na mga bro! Hapunta si Kanibero Fili! Ika, tatit presdana pa natin ang tikay san tatera kli. Wala! Hapunta na siya siyari! Ang pangpantana na! Ang pangpantana na! Ang pangpantana na! Jesus! Presidências, Providências. Solta bezaka. Umena no fidelena na ande matuflo. Betsaka zay distrikta notsidiako zay manerana ny Madagasikara. Na trany avaratra atsimo atsinanana iray manontolo tany andrefana sy indrindra manerana ny Madagasikara. Efa fantatro ny vahoaka malagasy ny fitiavako ny vahoaka malagasy. Efa fantatro ny vahoaka n'Ambalavoa ny fitiavako ny vahoaka n'Ambalavoa fa zao androany efa teto tamin'ny 2018 tamin'iza ilatsako filoham-pirenena fa androany miporifonina Ambalavoa fa tena tia amin'ny fo manontolo amin'ny président Rajoelina Ambalavoa tokoa. Asiwako nga mabera mariny zany. Ianao rehefa mampanantena dia rehefa manatanteraka amin'ny fampanantenana dia misy azo lazaina hoe fahafapo goavana be ao anaty. Raha tentsika tamin'ny 2018 dia teny monsieur le député teo akaiko hoe ity kianjo tia ao anatin'ny vovoka zay monsieur le président. Ity kianjo tia mba ataovy manara-penitra. Fantatro fa be tanora eto Ambalavoa. Fantatro fa tia fanatanjahantena ny tanora eto Ambalavoa. Ary indrindra mendrika foto-drafitrasa manara-penitra sy goavana ohatran'izao ka hafaliana be hoa miaraka aminareo eto amin'ity toerana ity androany satria toerana ohatran'izao mendrika eny Ambalavoa ampanosotsika eny Ambalavoa tokolatoko-vavy. Ekena sasakely. Tsy any Antananarivo ihany, tsy any Toamasina ihany, tsy any Antsiranana ihany no mahazo an'izany terrain synthétique zany. Fa isika eto Ambalavoa koa manana terrain synthétique satria izao ity Madagasikara ity mila filoham-pirenena tanora, marina sa tsy marina? Mila filoham-pirenena akaiky ny vahoaka, tia ny vahoaka miara-miosina amin'ny vahoaka, marina sa tsy marina? Tamin'ny nanao Jeux des Îles farany teo tsika milaza aminareo fa mpanao fanatanjahantena rehetra tena napiko ary tena za mihitsy ny anisan'ny coacher zareo hoe ny zavatra rehetrarehetra ataontsika amin'ny fifaninanana tsy maintsy mandresy foantsika fa mila mifanohana.
napiko ny mpanao fanatanjahantena, napina ara-fitaovana, napina ara-boly, napina indrindrindrindra ara-moraly. Satria dia nitenany zareo hoe amin'ny fiainana sy amin'ny fifaninanana rehetra zay atao tsy maintsy mandresitsika. Dia nalefa ny jeu des îles. Rehefa nandeha jeu des îles efa ely Madagasikara ny tsy voalohany. Marina sa tsy marina? Rehefa miresaka Madagasikara zany ianao dia gisitra foana. Fa zao miaraka amin'ny président Rajoelina tsy manaiky gisitra tsony Madagasikara sy ny malagasy fa tsy maintsy voalohantsika amin'ny lafiny rehetra indrindra fampandrosoana. Fa zao rehefa nandeha ny jeu des îles dia nandeha tsika ny voalohany nahazo médaille betsaka indrindra. Tsika ny voalohany tamin'ny baolina kitra, tsika ny voalohany tamin'ny karaté, tamin'ny taekwondo, tamin'ny judo, tamin'ny ping-pong, tamin'ny basket koa. Ato mbola misy miteny na ny kapitaine na ny basket tena ny teny mihitsy izy hoe za dia manohana ny Andry Rajoelina satria tsy misy filoham-pirenena nanampy amin'ny mpanao basket ankoatra ny président. Fa zao rehefa voalohantsika tamin'ny jeu des îles, resika ny La Réunion, resika ny Maurice, resika ny Seychelles, resika ny Comore. Dia zao ny zavatra lazaiko aminareo, sika rehetra ianareo koa rehefa manao défi na fanamby amin'ny fiainana, aza manaiky akovininy avy zany, aza manaiky akoviny, aza manaiky aratsiratsina kenareo zany sa tsy ekeny. Rehefa manam-pinoana ianao, rehefa manam-pitiavana ianao tsy maintsy vitanao foana zay fanamby apetrakao. Ary zao za dia mpanao sport. Tamy rehefa manao sport, manao compétition zany amin'ny karaté, zay adversaire mifandrify resiko daholo. Amin'ny politika anay hatram'izay nilatsahako vidina mbola tsy resy zany mihitsy raha nilatsaka be ny tanàna nandresy tao Antananarivo, nilatsaka filoham-pirenena tamin'ny 2018 izany nandresy. Fa za mino sy matoky fa amin'ny 2023 mandresy amin'ny districta maro fa indrindrindrindra eto Ambalavao tsy maintsy mandresy miaraka amin'ny vahoaka Ambalavao tokoa. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Tsika tsy maintsy manofo, tsy maintsy mampandroso. Za isaka migabary dia miteny foana hoe ao anatin'izao fifaninanana zao anaky 13 zay ny mifanina. Fa ao anatin'ireo 13 mifaninana ireo efa nanome top départ ny CNI sy ny HCC hoe avomarka pré parte tsika dia nandeha aingana be ary tsy maintsy tonga amin'ny ligne d'arrivée, tsy maintsy mandresitsika anafitra an'ity Madagasikara ty. Ekena sa tsy ekena? Dia zao zavatra lazaiko aminareo tsotra ihany ny zavatra lazaiko aminareo. Tao anatin'ny 5 taona zay be dia be ny foto-drafitrasa natao, tsy maintsy natao izy reny hoentina natratrarana ny fahatarana misy eto Madagasikara. Nanao hôpitaly be dia be tsika, nanao kianja be dia be tsika, nanao CSP2 be dia be tsika, nanao sekoly be dia be tsika. Fa zao amin'ny 5 taona manaraka tsy maintsy anakaiky bebe kokoa anareo tsy maintsy ampandroso isaky ny tokantrano anampy anareo vehivavy, anampy anareo fikenam-balam-behivavy, anampy anareo arenim-pianakaviana mananotena, anampy anareo tanora tsy anasa, anampy any vahoaka malagasy iray manontolo fa indrindra ianareo eto Ambalavao akaiky ny foko ary tsy maintsy ampandrosoko tompolatovavy. Ekena sa tsy ekena? Zao raha resaka foto-drafitrasa tsy tanisa tsony satria nahalina ny andro tsy vitako zany. Fa zao ny zavatra lazaiko aminareo, tsy maintsy nataotsika ireny foto-drafitrasa ireny. Zao ny zavatra lazaiko aminareo raha toa ka champion indrindra moa zany hoe nisy fifaninanana tany Afrika hoe iza ny filoham-pirenena nanao foto-drafitrasa betsaka indrindra taty amin'ny continent africain. Nalefako tany ny tsika teto Madagasikara hoe reto ny vitanay. Anisan'izany ohatra ny hôpitaly zay natao teto Madagasikara tamin'ny 1960 mandra-patonga ny 2018 20 ny hôpitaly lehibe natao manerana ny Madagasikara. Fa tao anatin'ny 5 taona 20 ny hôpitaly nataotsika, ny sekoly nataotsika 4178 98 zany hoe zay districta rehetra andehananao dia nanaovana
sekoly manara-penitra avokoa satria mba tiako ahay zanaka malagasy metrika hianatra amin'ny fianarana manara-penitra ny vahoaka malagasy marina sa tsy marina fa zao amin'ny dimy taona manaraka fantatro tsapako fa mbola betsaka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoan'izao mbola tsy manana jirony jirama ohatrany marina sa tsy marina nareo eto Ambalavao mba hatsanganana ny tanany zay tsy manana jirony jirama ohatrany hatsangana daholo ny tanatsika rehetrarehetra jerevo tsy manana jirony jirama fa inona zany ny ampiasaina pétrole lapsi koa otinina pétrole isam-bolana laninareo ray alina roa alina telo alina isam-bolana zao tsy mety amin'ny sainako hoe Madagasikara mpandrosotsika Madagasikara atao moderna nefa mbola be dia be ny tokantrano mampiasa jirony labzia sy pétrole tsy mety zany sady sahirana na ankizy manao devoir azy manao devoir ao anatin'ny jiro pétrole zany sady mampikohaka reny tsy mahasalama marina sa tsy marina raha champion zany tamin'ny fanaovana foto-drafitrasy amin'ny mandahako manaraka zany hoe afaka volana vitsy amin'ny volana janoary io ny vahoaka rehetra fa indrindra entanareo eto Ambositra eto Ambalavao mialatsiny voavitany zay eto Ambalavao samy manomboka amin'ny aho ohatrany hoe iandry ihany koa samy manomboka amin'ny aho daholo marina sa tsy marina nareo eto Ambalavao zao nataotsika zao eno tsara tsy eken'ny saiko tsy eken'ny foko ny hoe mbola misy tokantrano mampiasa jiro pétrole sy labzi mba ataotsika moderne ty Madagasikara ty dia zao nataotsika nareo zay mampiasa jiro labzi ianareo zay mampiasa jiro pétrole volan'ny filoham-pirenena fa indrindra raha omenareo premier tour de vita dia anaterako jiro plaque solaire lehibe miaraka amin'ny jiro anakiroa afaka chargena telefônina mitokatrano rehetrarehetra zay tsy manana jiro eto Ambalavao toplatika mety sa tsy mety ekena sa tsy ekena tsy mampiasa jiro labzi sy pétrole atsony anareo zay ny mpitondra dia mandalo fa ny zavatra ataon'ny mpitondra dia hoe ahoana ny mba ametrahana zavatra maharitra ahoana ny fanakaikezan'ny mpitondra sy ny vahoaka za dia tia ny vahoaka malagasy zao teneniko anareo matoa milatsaka filoham-pirenena tsy voninahitra no dedaviko tsy fahefana ny dedaviko fa ny dedaviko dia ny ampandroso amin'ny Madagasikara ny ampandroso amin'ny Malagasy ary ny ampandroso ny vahoaka sy ny tokantrano eto Ambalavao raha manontolo tokolatoko ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety dia zao ary zany antena milanao mila nareo mila ny safidinareo mba ahafahako manatateraka an'izany fanamby lehibe zany vitako zany ary ataoko zany eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany tsy mamitaka anareo amin'izany fa tsy maintsy ataoko zay zavatra lazaiko ary tsy maintsy anaterako jiro ianareo tsiraira iaby isaky ny tokantrano mba tsy ampiasa jiro pétrole atsony sy labditsony eto Ambalavao ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety atsanano ny tanan'izay mitenareo hoe mety atsangano daholo ny tanatsika zao na mpifankatia za mbola manao siny mpivady na miteny je t'aime menao série andao aloha atao siny mihitsy any amin'ny Brahoany commune marina sa tsy marina zay fa nanangatanana fa nareo zany hitan'Andriamanitra ambony ao raha tena voniny anareo mianova ty fireneny ty miaraka amiko sy fidya dia atsangano daholo ny tananareo atao mitodika ela-danitra ny tanatsika jiabyjiaby tsika rehetrarehetra ekena sa tsy ekena zao azy ny fankatiavatsika dia tsy maintsy atao siny ekena sa tsy ekena asatsika atao dadilovy aloha hoe ny fitiavako anao efa vita sinia tsy maintsy atao sinia miaraka vahoaka ny Ambositra
Ambalavoa, misaona tokla, alefa tadilovia. Asanantana tsika rehetrarehetra zay manaiky fa sy ala ny presidentsika. Miaraka mirantsika rehetrarehetra. Sotra ny vahoaka rehetrarehetra nareo tsirairay iaby aloha eto Ambalavoa no mifitiava anareo. Fantatro ary midona ty anatin'ny foko miraikitra ao anatin'ny saiko ny fitiavany Ambalavoa iray manontolo. Fa zao anisan'ny napijaly ny atia matsiatra ambony iray manontolo ny resaka tsy fandripahalemana, ny resaka asan-dàla. Marina sa tsy marina? Dia nanao asa mafy isika ary eto lazaiko anareo hoe be dia be reo mpiombiomby mpivarotromby noa tsy saika tsy anao ny asa tsony satria lasa misarabady mihitsy, lasa mamono tena misy mamono, misy miatake isan-kerinandro tsy nisy fotoana talohan'ny tolako firenena hoe asan-dahalo vaky indray ny valatary, azo indray ny vaky indray ny omby-tary. Fa nanao ezaka maro tsika nametraka n'ireny toby miaramila ireny, nanamafy ny miaramila zay mampandry ny fahalemana. Ankehitriny raha toka zao ny rotry foana ia itya matsiatra ambony iray manontolo itya, ankehitriny no miezaka nataotsika efa miena be ny asan-dahalo ary toizatsika hatrany miezaka mba hisiny fandripahalemana tanteraka atya matsiatra ambony iray manontolo fa indrindra eto Ambalavoa tokolatoko-vavy. Ekena sa tsy ekena? Zany ny asa nataotsika ary zany ny fandroizana zany mbola nataotsika. Za eto milaza aminareo fa zay teneniko hoe amin'ny 5 taona manaraka anakaiky bebe kokoa anareo, anampy bebe kokoa anareo. Raha nisy reny fanampiny reny jerevy tsara ao anaty ny andro sarotra no afatarana ny tena namana. Marina sa tsy marina? Rehefa mijaly iny ianao dia eo anao mijery hoe izy ary ny tena namako, izy ary mba tena afaka manampy anao. Marina sa tsy marina? Raha ny mpanao politika zany aloha nafahananao, namenao akanjo, natafinao reny ihany mamadika anay. Marina sa tsy marina? Maro anery zareo zany olona namadika anazy zany, maro mpanao politika mamadika. Reny ministrako natao ministre, nataoko député reny fa tsy ny député eto, reny ihany manenjika sy icontre anao ny ankehitriny. Fa zao matoa mbola mijoro dia satria fantatro fa mivahoaka malagasy mbola tiaro miandrandrana ary zay ny mahatonga ana tsy mpanao politika mbola anaovako politika fa ny vahoaka malagasy, ny vahoaka ny Ambalavoa, zay mbola mahatonga ana mijoro, zay mbola mahatonga ana anavitra ny fivereneny ty tokolatoko-vavy. Ekena sa tsy ekena? Dia zao raha totsika betsaka taminareo efa nisy satria tamin'ny andro sarotra zay, tamin'ireny cyclone sy covid reny tonga teto nanampy amin'ny fianakaviana zay tena marefy. Marina sa tsy marina? Ary zao vao tena tsapako hoe ay fantatry ny vahoaka hoe izy amin'ny filoham-pirenena tena mitsijo azy, tena tia azy ary tena manakaiky azy. Marina sa tsy marina? Ka zao raha nisy ny fanampiana efa natao mbola ataotsika avy folo eny, avy roapolo eny, avy zato eny noho ireny ny zavatra ho ataoko afaka volana vitsy ho ampitomboako ary tsy maintsy ataoko tonga amin'ny tokantrano zay tena marefo sa zay mila fanampiana. Ny resaka vatsintso, ny resaka vatsinankonana tsy maintsy apiko ny fianakaviana rehetrarehetra zay mila an'izany fanampiana zany ary ataoko-tsika mitombo be dia be miazo an'izany eto Ambalavoa tokolatoko-vavy. Ekena sa tsy ekena? Mety sa tsy mety? Io teneniko anareo fifidianana no atao betsaka amin'ny mpifaninana fa io araky ny iran'izy mirahalahy reto na hoe navadibadika io na ijery akaviana, ijery akavanana anakiray ihany ny filoham-pirenena ty mivahoaka malagasy. Marina sa tsy marina? Hainareo le hira hoe avadibadibadiko, avadibadibadiko. Kara ia, kara numéro firy na avadibadika io na ijery na mibetsaka aza ny olona na ratsy. Raha ihany ty ny vahoaka afatako fa raha ihany ty ny vahoaka n'Ambalavoa asaitsika ataony Rimikasy sy César iny.
asatsika tony tianareo gna igny regny de rehefa miregny nareo de tsarovy tsara hoe président ihany président anareo ekena sa tsy ekeny ao ariny gasy César atao fiseliny Yes. tsy misy atakaliko anao olo raha mbola eto ambonin'ny tany marina ve zany za aloha hitanareo ny mission eto ambonin'ny tany anasova vahoaka sika arakara vahoaka raha mbola men'Andriamanitra fahasalamana tsisy afaka nakanana mihitsy anasony vahoaka ikarakara vahoaka ary anao faraky zay eriko raha mantolo anapina ny vahoaka malagasy fa indrindra anapina ny vahoaka ny Ambalavao ekena sa tsy ekena de zao amin'ny fahenina amby folo volana novambra mila mandresy lahatra ny olona rehetrarehetra hoe mba sambantsika mba manana filoham-pirenena tia ny vahoaka akaiky vahoaka ary tena tia tanindrazana marina sa tsy marina efa mipofoky tamin'ny vahoaka malagasy hoe aiko ny manangana foto-drafitrasy marina sa tsy marina mipofoky tamin'ny vahoaka malagasy hoe madio foa mba jereo fotsiny anay tsy nivelanay fa ny atao anaty koa atao tena madio zany fitiavako anareo zany ekena sa tsy ekena noho izany mila mifitsika rehetrarehetra amin'ny 16 novembre ekena sa tsy ekena de mila miandry tsara ny bureau de vote mandra-panisany vato ekena sa tsy ekena de rehefa manisa vato jerevy tsara hoe numéro 3 vokoso de misy mamadibadika ekena sa tsy ekena de zao rehefa mivoaka ny numéro 3 de mikikikitsika am'izay kivako zalahy ekena sa tsy ekena tany mady zay tena kikiky zany taiza moa tsy atao ivoy be zay teo tena kikiky zany ka hitako eto ary neto Ambalavao hoe maharesy an'ny maty sy maharesy an'ny district hafa ve ho ataotsika répétition ao ary mikatona ny bloc fifidianana eto Ambalavao numéro 3 tena mifanakaikaiky animaty imaty ny voalohany fa ataotsika ihany Ambalavao 3 tena mety numéro 1 nareo 3 Monsieur le député, raha zany ny zavatra mitranga ary mino fa zay zavatra voaka ny vava vokatry ny fo marina sa tsy marina tsy kikika fotsiny ianao raha tsy tena andeha hifidy sy makafiany Andry Rajoelina marina sa tsy marina sapako ny fitiavanareo miraikitra atao apoko ny fandalovako teto Ambalavao ary miraikitra atao tsaiko fa zao rehefa zay ny zavatra mitranga 54% menareo ana tamin'ny deuxième tour fa mino fa omenareo 70% fara fa keliny amin'ny 16 novembre tena sa tsy ekena apekatsika mbola tsy niasa tamin'iny fa zao fa hitanareo hoe miasa ekena sa tsy ekena de zao rehefa meno radio any Antananarivo de milaza ny RNM hoe voaka vonjomaika ny avalim-pifidianana avy eo Ambalavao de hita sy taratra fa tena mitarika lavitra de lavitra ny candidat numéro 3 70% teto Ambalavao to place ekena sa tsy ekena vo maray an'io vaovao io de hainareo ny atao ampoko sy ny atao tsaiko ozy izy za hoe ziro daholo zany ny tokantrano anazava ny tokantrano any Ambalavao hoaterina any Ambalavao antoantsy atao tonga any Ambalavao ekena sa tsy ekena mety sa tsy mety anamariatsika an'izany alefatsika nira faneva zay manamarika amin'ny fifidianana sy ny fandresena zay ho azitsika miaraka amin'reto artiste marobe reto alefaso
Sotra ny bebe antelo amin'ny valopolo taona I bebe ty dia mijoro teo aloha teo zay teneniko hoe ampiakariny ety ambony saininy ety satria zao tena mandona ny foko hoe na ray aman-dreny be ohatr'izao ary telo amin'ny valopolo taona mbola manohana ny Andry Rajoelina misaotra anao ray aman-dreny mitondra bavaka ary misaotra ny tanora rehetrarehetra ihany koa eto Ambalavao amin'ny fanohananareo sy ny fitiavanareo samy tsy ireo tahin'Andriamanitra daholo. Monjapera ray aman-dreny toteny avy eo amin'ny fokontany Ambinandroa commune Ambinandroa district Ambalavao tonga aty zahay no fampelezan-kevitra atao président Andry Rajoelina no ny antony makasitraka zahay satria anay ambanivohitra zao manko zahay dia tianay niezaka nefa vitany dia nifandriam-pahalemana sy zahay ambanivohitra dia araka ny fampelezan-kevitra teo dia hoe le tohadrano zahay efa nisany mikasa ary dia président koa dia hanatanteraka fa ho ataony tohadrano Remitily dia zahay président magnategna na ohatra zay fotodrafitrasa zay efa vitanao dia magnategna koa zahay zay mbola tsy vita ho ezaka mbola tadiavinay dia ho tanterahanao président Andry Rajoelina dia zahay fokotany Ambinandroa commune Ambinandroa dia vonona tanteraka hanaja sy hifidy ny bulletin numéro 3 amin'ny 16 novembre ho avy izao dia ho anay Ambinandroa manokana zay tena atao mena be ny tanàna dia hifidy anao tanteraka dia engany ho tanteraka zay fikasana velorano zay ataonao aminay amin'ny hoe resaka fandriam-pahalemana efa misy aminay dia ho tanteranao zika farany sindraky moa fa hoe ny resaka tohadrano zay ataonao aminay dia tanteraho fa zahay dia voniko fidy fa hanatanteraka zay tokoa ianao dia zahay dia mifidy anao amin'ny 16 novembre ho aminay commune Ambinandroa manokana resaka asantahalo dia efa misahatra azoko lazaina hoe efa misahatra amaray aman-dreny toteny ahy dia efa misahatra ny resaka asantahalo satria ezaka nataon'ny fitoram-panjakana zay nitaritiny Andry Rajoelina dia efa misahatra ny asantahalo hatreto ka engazahanay ezahanay mba hitohy izany
mizaha ianao ampitony fandray-pahalemana mba ho an'ny fandray-pahalemana ny vahoaka amin'ny commune Ambinandroa district Nambalavao fokontany Ambinandroa ihany io. Ny antony anohananay ny candidat numéro 3 Andry Rajoelina dia mbola tsisy filoha navitany vitatra teto amin'ny commune Nambalavao. Navita izy ny stade manara-penitra, ny CEG manara-penitra, ny raha ohatra hoe eo aminay tanora dia amin'ny fialamboly tsara aloha izay. Dia mahafinaritra dia mbola manohana anazy foana izay hatramin'izay. Zay makazy. Ny tohizan'le vinanasany Andry Rajoelina no andrasanay dia minsy matoky izay fa hanohana azy hatramin'ny farany dia mba premier tour dia vita. Numéro 3! Zava-bita aloha zany raha ny zava-bita ny zarena eto Ambalavao dia maro tokoa ny zava-bita. Raha tsy laza tsika na ny stade na ny CEG manara-penitra na ny inona dia maro tokoa e. Ary izy moa mbola misy fampanantenana nataony hoe mbola hanohy izay zavatra mbola ho ataony. Izay ny antony hanohanana azy fa tsy hoe dia inona fanasoavam-bahoaka voalohany indrindra. Ny zavatra hita aloha hatramin'izao dia mangarahara ny fitantanany. Sarotra ny hanobolona olona manao mangarahara ny fitantanana. Raha ito aminay Ambalavao manokana izao dia ohatra hoe hitanao mba misy filaminana kokoa par rapport amin'ny teo taloha. Izany ny zava-misy aloha. Mbala raha mba ny faniriana moa zany dia hoe mba ny hoavin'ny ankizy fa ny antena moa efa vita fa dia hoe mba ny ahasara ny ankizy dia izay mba nomanana anazy aloha mba ho izy ihany aloha ny hoe mba ho ny hoavin'ny ankizy no zarevana. Nahatonga anay miazakazaky tompoko dia ny fampandrosoana efa nisy teo taloha tindroan'ny président dia izay naharesy lahatra anay hanohana amin'ny président. Hatraty zao ohatra amin'ity raha tsika mahita ty terrain manara-penitra ty ny stade ny CEG manara-penitra maro betsaka zany efa ny fampandrosoana nataon'ny président Andry Rajoelina tompoko. Izay naharesy lahatra anay hiazakazaka hanao fampielezan-kevitra ary isain'ny président amin'ity vaninandro androany ty. Tena manentana ny tsirairay mihitsy na ny ambanivohitra na ny mpiara-panjakana ny tout le monde ny fiarahamonina manontolo. Miara-miazakazaka daholo zay hanohana amin'ny président Andry Rajoelina. Teo aloha tamin'ny fitonana teo aloha aloha tena marina dia tena nisy tao hoe jaune rouge hita aty Ambalavao. Ankehitriny kosa nefa rehefa teo amin'ny fitonany Andry Rajoelina dia raha tsika mahita reto olona manao akanjo orange reto mitantana ny fandriam-pahalemana miaraka amin'ireo gendarme miaramila sy polisy zay tao hoe soa miray dia ty aminay ty amin'ny district Ambalavao. Zay ankehitriny zany zahay dia efa tena miaina tsara ary matory nondra ny fandriam-pahalemana zany tsisy na dia vakotrano dia kisendrasendra mba misy an'izany halatrombo zany dia tsisy tompoko hatramin'izao. Nametrahana an'izay zany dia zao ny zavatra nisy. Efa nisy taty aloha taty fotony ilay hoe fampandrosoana andao tsy tiana hodiana. Dia rehefa niakatra ny ambaratonga hatrany amin'ny Fianarantsoa hatrany amin'ny district hatrany amin'ny région dia niekeny zareo ilay izy hoe mampanjakana aty amin'ity faritra district ny Haute Masiatra aty ny soa miray dia. Dia milamina izahay tompoko dia izay no mampiazakazaka anay hanohana jusqu'amin'ny farany amin'ny fitondran'ny président Andry Rajoelina. Tamin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina zany tamin'ny fitondrany teo aloha iny dia efa hitanay tsara fa hoe matipaika tsara ny zavatra nataony ny vina izay nataony zany nitanterahany daholo fa tsy nisy hoe zavatra sy maripotra ny zavatra nataony na ny lalana ny fandriam-pahalemana ny lakilasy ny hôpitaly ara-dalàna aby manontolo fa tsy zavatra hoe teo lany fosiny izy dia nataony hoe ohatran'izao ny ataonay tanteraka avokoa makasitraka ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nay tompoko. Ny antenainay amin'ny hoavy dia le mbola sy le fatateraka zany mbola tanterahany ihany le zavatra rehetrarehetra le vina izay tanterahany ny tenain'ny Andry Rajoelina nay tompoko dia manatenanay fotanteraka avokoa. Ary akasitrahanay misy Andry Rajoelina satria nampandry fahalemana taty aminay aty Ambalavao. Ny lamina daholo ny zavatra rehetra ny zaza malagasy ny anatra daholo. Ny resaka lakilasy sy zavatra nampitaitainanay ny zavatra hoe misy miditra hôpitaly dia ohatran'izao fa tena ara-dalàna zany ny zavatra raha izay nahalesy lahatra anay teo amin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina. Mbola makasitrana ngay hatreto aloha zany satria ny zavatra nataon'ny Andry Rajoelina zany sy mba hoe angano fotsiny fa nitanterahany aby izay rehetra ny kasainy ho atao zany tanteraka rehetrarehetra manontolo dia izay no mahatonga anay resy lahatra amin'ny fitondran'ny Andry Rajoelina. Mbola mifidy anay hatreto. Ny menay ny Andry Rajoelina zany zao dia 80% zany. Dia ny fanantenanay zany ny fanantenanay rehetrarehetra zany dia manainga asika hifidy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina satria nahavita be teto amin'ny firenena izy.